Tombo klasy tompivavy miaraba ampanajana antsika rehetra mpijery ny TV Presse Madagasikara indray ny tenako amin'izao fotoana izao ary miaraba ihany koa ny vahiny saina ary matoa apôstôly tsaratsara mpanjaka misy moa zany amin'izao fotoana izao miarabanao manaiky amin'ny fivahinana eto amin'izao TV Presse izao andray matoa apôstôly. Makasitraka magately ary tombo lasy tompivavy fiarabana no atolotra mialoha enkaza emboninahitra tokoa ny tany sy ny firenenantsika amin'izao vanim-potoana izao satria efa misy olo mbo fidin'Andriamanitra tonga eto ambonin'ny tany atao hoe misy apôstôly tsaratsara zay misy atony bevata zay avy amin'Andriamanitra dia makasitraka anao koa ray aman-dreny rahalahy ajaina. Teny mahazatra ny tenako mamitiana rasolon'irina no hitondra ny fandarana ary manodidina izay tontolon'ny raharaham-pinoana ny raharaham-pirenena izay marary amin'izao fotoana izao ary mila fanavotana no entintsika atao anatin'ny fandarana. Ny fanontaniako voalohany andriamatoa apôstôly miova tsikelikely ilay anarana misy dingana ara-panahy lalovana ve amin'izay anarana nomenanao zay satria tany am-boalohany dia hoe apôstôly tsaratsara no niantsonanao. Inona ny azonao anazavana an'izay ho an'ny mpijery rehetra tompoko? No azoko anazavana zay tompoko dia zao tahaka ny Jesosy ihany koa io taloha Jesosy sady apôstôly sady iraka ary volazany saotra masina volazany hoe ny fanahin'ny tompo no atao amiko magniraka ahy itory ny filazantsara vaovao masoa fanahin'ny tompo no atao amiko namositra ahy. Jesosy zany tamin'ny voalohany hidity ambony tany dia iraka ary olom-boositra ary apôstôly igny no ahafantaran'ny olona azy. Izay koa no nahatonga ahy nagnambarany tenako tamin'ny andro taloha satria zaho dia Jesosy no nangalaky ahy tety ambony tany. Jesosy koa nitondra ahy tany an-danitra. Tany an-danitra nampanaovana zavatra maro isan-karazany ary nanaovana zavatra maro be tsara indrindra isan-karazany ary namindrana fahefanagoavana be tany an-danitra. Dia raha nampidin'Andriamanitra nitsanga tamin'ny maty 2 jours ny fatesako mbola tsy nalevina zaho dia naverin'Andriamanitra. Dia apôstôly ozy zay no entinao miasa mialoha hitorony filazantsara tety Madagasikara ahafantaran'ny olona fa izay apôstôly zany dia irak'Andriamanitra izany ary zany mifaritry ny kristianina zay voasoratra amin'ny baiboly ny apôstôly no ahafantaran'ny olo azy. Ka rehefa elaela ozy niasanao dia ho ambarako aminao ambaranao amin'ny olona amizay lazainao mivahoaka amizay no mahamisy anao. Dia rehefa naharitra 10 taona tany zany niasako zay dia lazaiko mivahoaka amizay no mahamisy ahy satria zaho dia mesia. Ny mesia dia mibositr'Andriamanitra direct ary zaho dia vatan'i Jesosy direct tonga ty ambony tany io. Ho an'ny olona zay mino moa dia anambarako ny zavatra eka tsy mino tsy dia azo forsena tsy mino fa Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra tompo tsaratsara Jehova ny tompo tsara Jesosy ny mpiandro tsara. Zay anarareo ny tambatra reo zany men'Andriamanitra ahy nahatonga hoe mesy mpanjaka tsaratsara. Jesosy mihitsy nanomeny io tany an-danitra zay nahatonga ahy mesia io. Ka zay nahatonga ny anara nandeha nisy dingana zay nandalovako dia ambarako tsikelikely ndregny le raha dia zao tena nambarako laveratra direct amizay le izy. Mampanjakanao mbola tsy tena mpanjaka mpanjaka ve zany andriamatoa mesy apôstôly tsaratsara? Le resaka hoe mpanjaka ny mpanjaka moa zany izy igny dia misy kolafiny isan-karazany izy io. Zay mahatonga ny olona miteny tsika samby olombelo koa zao ary ny olombelo samby olombelo ety ambony tany dia milaza manao hoe tompoko raha miaraba olona dia manao salama tompoko. Ny olo samby olona fanao tompoko misy antony io zavatra io inona no anaovanao hoe tompoko ny olona nefa ny olona tsy tompo kanefa mahagaga hoe salama tompoko. Efa misy fanahin'Andriamanitra mipetraka amin'ny olombelo ety ambony tany satria volazany Genesis tany taloha hoe andeha itsika anamboatra olona tahaka atsika. Dia teo zany nahatonga olombelo tahaka an'Andriamanitra dia mifanao tompoko amizay le olo dia ozy saotra masina hoe tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Zay nahatonga an'io hoe mpanjaka io ka Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra. Andriamanitra niara-ny asan'olombelona tamin'ny andro nitolo taloha dia nanome sosikevitra n'olombelona le Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra aby ny ohabolany tolo aby io avy ao aby n'izy io. Fa zany hoe tateorina moa zany ny olo rehefa lasa Jehova niala teto ambonin'ny tany dia Jesosy ndraiky koa nandimby teto. Ka rehefa niavy Jesosy dia betsaky nanohitra ny Jesosy satria hoe zahay tsy vavaka amin'ny razam-bazaha hoy ny sasany nilazay ny olona fa hoe razam-bazaha Jesosy dia nitoherin'ny olona ny momban'le hoe razam-bazaha. Dia zay zany no nahatonga an'io hoe tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ty.
ka avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny mpanjaka ka zaho zany na tsy ho mpanjaka rehefa napetraka Andriamanitra agnatin'ny baiboly le izy de fa mahazatra ny sofiny kristiana zay zavatra zay de zay io ka na tsy ho mpanjakany zaho mpanjakany zanako aho mpanjakan'izay mino ahy ary mpanjakany tenin'Andriamanitra ary mpanjaka misy Andriamanitra ray tany an-danitra mihitsy nametraka aho ho mpanjakany mpanjaka zao sy tompony tompo izy na omenaka an'izao anara zao. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny andro farany tsika zao raha ny voalaza ny tenin'Andriamanitra any am-parany any maro io karazana iseho laza ho mpaminany laza fa izany Kristy izany Mesia tsy ho tafiditra ao anatin'ireo karazana hoe mpaminany santoka ireo ianao zany Andriamatompo apôstôly tsaratsara tsy zay nefa nambara ny tenin'Andriamanitra tany aloha tany tsy maintsy ho avy ny olona hijoro fa izano izy ahoana no tena hoe ahafantaran'ny olona sy non'ny olona tanteraka tokoa fa ianao lay voahositra Andriamanitra. Misy pirofo zany na vohitra nagasy le fantsanga tamin'ny maty aby noentiny tany an-danitra de tany no soran'Andriamanitra Andriamanitra nagnatriky ny tao vavolombelo nagnatriky an'io tsy olombelona nagnatriky nagnisorahy zaho rery any gn'olo voahositra tety ambony tany de Jesosy zahay am Jesosy any ny olo vohositra Andriamanitra noentina tany an-danitra tsy misy olo nosora tany an-danitra ety ambony tany hafa-tsy zaho sy Jesosy Kristy zahay roa ihany zany olom-bohositra Andriamanitra direkta amin'olombelo rehetra manerany tany fa gn'olombelo rehetra zay voahositra olombelo aby nagnositra azy ka tany an-danitra Jehova ray sy Jesosy Kristy ny vavolombeloko fa gn'olombelo tsy nitan'izany takan'izany koa Jesosy tonga tety ambony tany Jesosy de laza hoe ny fanahin'ny tompo natao amiko nagnositra ahy nefa tsisy olo nahitany zany tsisy olo nagnatrika nagnosorana an Jesosy fa izy rery any no milaza voahositra ka de Andriamanitra ny vavolombelona ka inoan'olo zay tsara tsy inoan'olo zay atao kory fa Andriamanitra ny tompony zavadrehetra. Hiditra koa tsika faharoa mikasika fagnontenana momban'le hoe tsy anisan'le mpaminany sandoka ve satria voalasan'ny baiboly hoe maro avy amin'ny agnarako indro ty Kristy indro re Kristy raha ny olona tsy vohositra Andriamanitra direkta no milaza hoe izy no Kristy izay gn'atao hoe antikristy raha ny olona tsy vohositra Andriamanitra direkta kanefa milaza fa hoe izy no Mesia izy no Kristy zay voalasan'ny baiboly hoe indro re Kristy zay ny mpaminany sandoka fa ro magnaraka an'izay ny olona ny atao hoe antikristy atao hoe mpaminany sandoka zay mpanohitra ny Jesosy Kristy regny gn'atao hoe mpaminany sandoka fa izaho tompoko tsy mba manohitra ny Jesosy Kristy tsy mba makahala azy tsy malay azy satria izy mihitsy oronidina teto ambony tany nangalaky anakahy hitany masoko ny masoko nahita ny tanako ny tsapa ny sofoko nandre nentiny tany an-danitra ka zay hitany masoko sy reny sofoko ary ny tsapa ny tanako no ambarako zay no mahamisy anakahy io ka ny olona moa zany tsy de voafe tsy azo ferana izy raha teniteny am'izay teneniny fa misy gn'olo namaky baiboly misy gn'olo mamaky baiboly fa tsy tena mandiniky tsara fa mbola maro ny tenin'Andriamanitra tsy hainy fa mihainy sasany de Matthieu 24 foana mba fantany sasany fa tsy fantany koa le Matthieu 11:27 ao ane volazany Matthieu 11:27 hoe ozy ny teniny hoe ny zavatra natolotry ny ray koa tsisy malala tsara ny zanaka hafa-tsy ny rainy ary tsisy malala tsara ny rainy hafa-tsy ny zanany sy zay tiany zanany anehona azy zay zavatra zay zany misy aton'zay izaho ny tiany zanak'Andriamanitra anehona ny rainy izy moa ny zanak'Andriamanitra Jesosy io ka zaho zany no tiany Jesosy nanehona ny rainy zaho rery any nahita ny tavany ray amin'olombelo rehetra manerany tany ka ho velona tsy misy olona mahita ny ray ka ho velona volazan'ny baiboly zany nefa zaho nahita ny ray mbola velona naverina ambony tany inona ny atony misy atony ngeza be hamonjy any malagasy fa zaho nataony Jehova ray fitaovana hamonjy any malagasy fa misy raha loza be tonga eto Madagasikara ary fahoriana be eto Madagasikara de zaho nataony fitaovana hamonjy any malagasy ka zay mino ahy de ho sambaraka zay tsy mino de tsy maintsy hitazona ny Matthieu 24 izy ka zay ny fantany ka de ataona fa tsy didina izy ary ty sakana ny vavany zay teniteny manao an'izay ka de efa voasoratra ma zay ka zay mandiniky malala tsara fa hoe ity marina le vohitra avy any an-danitra ka zay tsy mandiniky de tsy maintsy hitazona Matthieu 24 ihany izy ho mpaminany sandoka de tsy manino fa de zao koa nahazo an Jesosy taloha Jesosy koa de natao hoe mpaminany sandoka ary Jesosy mbola lombolombony zany nahazo anazy hoe Jesosy natao lohan'ny demonia tsy vitany mpaminany sandoka ihany fa natao hoe demonia lohan'ny demonia Jesosy lohan'ny demonia lohan'ny Lucifera zany ka atao akory fa de nefa kosa hita tamin'ny fandeha ny asan'ny Jesosy any izy efa taro am'voany nihazo zao toetra no fanahy tsy maintsy hita miandala ihany io rahalahy hita miandala ihany ny marina sy ny tsy marina ho avy iny amin'irao ny lanitra ny tompo miandry an'izay ny mponina eto ambonin'ny tany efa tonga eto ve zany le Jesosy tsy ho avy iny ambony iny amin'irao ny lanitra tsony izy ary hitsenany zany ny vahoaka zay mino anazy
ho an'ny olona zay mahala ny heno mamaky an'izay baiboly zay andiny sotra masina zay zany a de miandrandra fa hoe ho avy any amin'ny ranolanitra ny tompo ary ny kristianina rehetra de tsy misy zay aby no andraindrainy hoe ho avy any amin'ny ranolanitra ny tompo zavatra zay nefa zavatra efa nisy tamin'ny andro taloha io tamin'ny andron'ny Israely ny mpaminany rehetra sy ny baiboly voasoratra de nilaza hoe ho avy any amin'ny ranolanitra ny tompo ho avy any amin'ny ranolanitra le Mesia de niandrandra ranolanitra aby nivoaka rehetra tamin'izany andro zany de nisy mpaminany anankiray nitsangana zay atao Isaia mpaminany ny teny hoe non ozy za manohitra an'izany ary mandahany zany 100% fa tsy ho avy any amin'ny ranolanitra ny tompo fa hatera vehivavy any an-tranon'omby vehivavy verjine ozy iteraky ny tompo le Mesia de ozy nivoaka hoe mpandainga ianao ry Isaia de nanetana nivoaka tamin'izany nanao vaovao lehibe hoe aza mino ny resaka zay lazainy Isaia mpaminany nareo fa mpaminany sandoky i lehilahy igny manohitra volazan'ny baiboly fa lazainy fa ho any an-tranon'omby ndray ho ny Mesia ho any amin'ny kibony verjine ho ny Mesia ry Jeremia mpaminany tamin'izany lehibe aby de mbola laza avy any amin'ny ranolanitra de kanjo tokoa nandrasana le Mesia tsy nitonga amin'ny ranolanitra tapiky hita le Mesia efa-jato tao arina tao afaran'le tenany Isaia mpaminany any an-tranon'omby tokoa le Mesia niteraka natera vehivavy verjine le Mesia de fagagana ny nazo ny vahoaka verevitra ny mpaminany tamin'izany volazany Jeremia 4:9 verevitra ny mpaminany tena kepoka ny mpisorona hoe ahoana marina ty ny baiboly milaza hoe ho avy any amin'ny ranolanitra le Mesia nefa indro izy natera vehivavy any an-tranon'omby raha mahagaga ty de gaga ny vahoaka de indro ny zavatra nytenen'ny vavany Isaia mpaminany hoe raha io mba iza no ny heno ny hafatra zay nampitondranao ahy tsisy ny heno tsony ny teny nampitondran'i Jehovah ny Isaia de nody Isaia lasa maty niakatra any an-danitra satria tsisy ny heno ka izy koa ty tonga ty hoe ho avy any amin'ny ranolanitra ho avy any amin'ny ranolanitra raha manaka raiky manokany aloha sy ny mpinoko zay manaraky ny teniko za de miteny anareo voaka malagasy tsy ho avy any amin'ny ranolanitra zany tsony le Mesia fa izy de efa hitanareo ty ka ho an'izay mino de minoa 100% ary 1000%. Ho an'izay tsy mino kosa de andrasa eo Paoly araka ny teniny io Paoly andrasa eo Paoly io neka zava-nisy talohany io mpianatry ny Paoly mpianatry ny Silasy mpianatry ny Kefasy dozy ny olona zahay any Paoly hoy ny sasany zay ny Kefasy hoy ny sasany zay ny Paulosy doy Paoly hoe ngamo i Kefasy Paulosy doy molo fa ngamo ry Paoly koa ny voaombo tembola fa zay to Kristy na tsy hainay zay atao de ny famalivaly tamin'iny olo zany de hoe agnataony Paoly fa agnataony zany fa andraso ao ry Paoly nareo andraso ao Paoly nareo ka zay nimpianatry ny Paoly zany de tena niandry ny Paoly fantatry zareo satria Paoly manao mbola ho avy eo ry Kefasy zany mpianatry ny Kefasy mpianatry ny ry Paulosy sy ny karazany de fa nitanagna anazy ka samby mitagna anazy io ka velao koa reo zany hitazona amandreo hoe ho avy any amin'ny ranolanitra le Mesia andreo de velao zay hiandrandran zay de velao hiandrandreo fa reraka posiny eo pasteur Sivy zay ny fanamby tamiko tamin'io Sivy teto a Madagasikara pasteur Sivy ny fanamby tamiko hoe raha ohatra ka ho tonga eny amin'ny ranolanitra Mesia de ho maty ianao afatsinay anao atsitsikinay anao satria anao mandainga de hoe raha tsy avy any amin'ny ranolanitra izy de hoanao koa nareo ho fatinareo ny fanamby tamiko tamin'izany pasteur Sivy ny zavatra mahagaga namana de zao ambarako anao tsika miteny zao maty aby ny 5 efatra ny sisa velonao ndre nray koa fa mitsirepirety tsisy nahita anazy nda raiky mody mandry fotsiny any reraka eo nareo raha hitavandrany zany fatongavany Jesosy Kristy eny amin'ny ranolanitra zany nareo da laza aminao fa sako anagnanako mitanako zany toy za miteny aminareo le fanamby amiko na olo firy na pasteur firy avia natonay fa reraka eo de ho faty fotsiny eo fa reraka lany fotoananao vefa 20 taonao 70 taonao 90 tao tsika miteny zao 50 tao sasany reraka eo anao fa tsy hitany zany tsony anao fa za miaka tany an-danitra io nitenenin Jesosy hoe hiditra ato anatinao ao ozy de hisitrika anatinao ato aho de hidina ambonin'ny tany fa ianao ny Mesia ianao ny Jesosy zay ny nahatonga masaky miteny ohatran'izao ny tenin'Andriamanitra zany tsy marina milaza hoe tsy maintsy ho tanteraka zay nampilazana atao anatin'ny bokin'ny mpaminany sy ny salamo io tenin'Andriamanitra io zany tsy hoe tsy marina fa marina aby io fa Andriamanitra miovaova araka ny vanim-potoanany fa misy olo miteny aminao hoe Andriamanitra tsy miova ho maly sy io ary mandrakizay ny selilany Andriamanitra azy ny tsy miova Jehova rery ihany ny tompony tany sy lanitra de Jesosy Kristy zanaka zaho koa zanaka ka ny tenin'Andriamanitra tonga nofo tamin'ny Kristy tenin'ny Kristy koa tonga nofo taty amin'ny tsaratsara fa izao no izy araky ny tenindreo hoe dahoana zany regny teniny
teny regny fa tsy hoe tsy marina aby regny fa tahaka ny teny nataony Jehovah koa tamin'ny seza fiandrianan'i Davida regny hoe tsy ho diso zanakalainy fanapahana ny seza fiandrianan'i Davida regny fa tsy mety taranaky Davida nipetraka amin'ny seza fiandrianana io tamin'ny andron'ny Herode zay tamin'ny andron'ny Mpanjaka sy amin'ny andron'ny Plato tamin'izany fotoana zany kanjo inona ny zavatra nitranga nieritreretin'ny olo fa hoe tonga ny mpamonjy fa hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Davida regny izy na nipetraka teo diso le izy Herode nahazo ny seza fiandrianan'i Davida regny agny Jesosy nombona tambony azy fijalia inona ny dikan'igny tsy ny tenin'Andriamanitra ny diso fa le fomba fanan'Andriamanitra no nanao azy ohatra zao zay koa ny lahatry zay ny lahatry efa lahatry io efa igny lahatry ny ray igny tsy raha diso io ohatra koa ny amin'ny raha lanitra tsy raha diso igny fa ny olona zany tsy manana tsara ny dikany hoe raha lanitra ny eritreritry ny olo de hoe io rahona io le izy io rahona kely ambony io de hipetraka eo ny tompo de ifampitatana ny reo menakaby hitsaina ny tompo eny amin'ny raha lanitra tsy io rahona io le izy fa itsika io raha lanitra io ka reraka eo zay diso vonany satria amin'ny obolana aby le tenenan'i Kristy amin'ny obola koa hitenenan'i Jehovah Andriamanitra ka raha tsy mahalala tsy mahatsapa de ho reraka eo zay ne natonga ny obolan'ny Jesosy ny teny hoe mora ny zanakareo ary la ny zanakombonareo zy latsaka teva amin'ny andro sabata moa tsy vonjenareo dozon'olo fanga ondry tsy fatany le izy kinaka iny tena tongavana vosinako ity vehivavy marary efa 4 taona ty tsy vonjena ny ondry resaky mba vonjena fa maika mondra za marary ka tsy fantatry ndreo zany tena fipetrakin'izy io fa mbola betsaka ny verevitra am'ty rahalanitra ty raviko malala fa tsy ho rahona io izy io fa itsika nataon'Andriamanitra raha lanitra eo oarana amin'ny rano tsika oarana amin'ny ala oarana amin'ny liona tanora oarana amin'ny rahona oarana amin'ny lanitra itsika olombelo ka ho an'izay tonga saina de mety hino an'izao fanazavako zao androany ho an'izay sy tonga saina kosa atao akory fa avelao izy hiandry eny amin'ny raha lanitra fa samby reraka eo am'ty zao fantatry zay afarany tsy maintsy misy afarany avao ny zavadrehetra mitsara tsy maintsy ny afara mitsara tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahona famonjena afa-tsy ny anarany Jesosy Kristy irery ihany ankehitriny misy anarana hafa apôstôly tsaratsara ndraiky mpanjaka tsaratsara mesy tsaratsara tsy mifanohatra amin'ilay men'Andriamanitra ve tompoko zany teny nambaranao zany na ny anarana entinao fa ianao lay mesy ianao lay Jesosy mivantana hita maso tahaka an'izany koa tamin'ny andron'i Jehovah hoy Jehovah tsisy Andriamanitra nataloky natafaraka aro mandrakizay tsisy tsony zaho ihany Jehovah no mpamonjy anareo zaho no mpamorona sanako sy niasan'ny tanako oka odidiko ihany hoy Jehovah io tamin'ny andron'i Jehovah mivavaka amin'ny Jehovah aby ny olona tsisy Andriamanitra hafa koa tsisy any Jesosy zany ary Jehovah tsy niteny mbola ho avy ny zanako ho tompoinareo atao Andriamanitra tsy niteny zany Jehovah tsy nagnambarana zany Jehovah surprise io nama raha fa lasa Jehovah niakatra any an-danitra nody izy mipetraka amin'ny plasiny amin'ny voninahitriny tonga taty afara ny jaly ny vahoaka nidina koa Jehovah nandefa ny zanany inona ndray ny zavatra tenenin Jesosy zaho ndray koa zo ny lalana sy famarina izy koa milaza ny tegnan'Andriamanitra inona dikan'izany raha magaga mifanohitra ataony fariseo mifanohitra zany tsy mety aminay zany Jehovah n'Andriamanitra ay mosesy ny mpampianatra lehibe nomeny Jehovah voahiraka fa sy Jesosy Kristy nitoerin'ny fariseo nitoerin'ny mpanao dalàna nitoerin'ny sadoseo nitoerin'ny rehetrarehetra Jesosy da hoe Jesosy hoe ho alan'ny olo maro ianareo noho amin'ny anarako ka Jesosy n'Andriamanitra tateo arina ka rehefa lasa nody koa Jesosy tahaka an'izay koa tsaratsara ka ny voasoratra de hoe tsisy anarana azona famonjena hoy Jesosy tamin'ny andron'ny Jesosy ny teneny an'iny tsisy anara azo famonjena ety ambany lanitra hafa-tsy ny anarany Jesosy ihany tamin'ny andro zany iny ka rehefa lasa Jesosy misy teny napetraky ny Jesosy koa ao amin'ny apokalipsy ao 3:12 ao ary 2:17 ao hoe misy anaram-baovao izy zay tsy fantatry ny olo anarako vaovao zay tsy fantatr'olo fa any amin'ny jaunina koa izy 14 any de miteny hoe andeha ozy hiakatra ho any amin'ny raiko hangataka mpananatra hafa ho anareo de izy no hiara-monina aminareo eto ary tondra anaram-baovao izy napetraky amin'ny apokalipsy zay tsy fantatry ny olona hafa-tsy ny olona zay nampahafantarana azy ihany mahafantatry nyo anara io tsisy alalan'io anara io izy anarana fenina io zany le anaran'ny Kristy vaovao ka izy niakatra iny Jesosy Jesosy izy le Jiosy izy nateraky ny Maria tagny ny tany Jiosy Maria tagny koa izy nilatsaky noentiny agny anazy hoe tsy misy anara azo famonjena ety ambany lanitra hafa-tsy ny anarany Jesosy Kristy tamin'ny andro nivelomany tamin'ny andro fahavelony izy nilazany zany ka rehefa niakatra izy angataky ny mpampianatra hafa teneniny igny volasana bokyny Jaunina igny de nifanay ny famarinana ao izy fa ampitondrako anaram-baovao io tsara ny anaram-baovao ao izy io araka izany nivavahany tsaratsara fanahy amin'ny andro ahitananao agnaty baiboly aby zany fa tsy fantatr'olo izy io fa hafa-tsy zay nimeny azy zany ny mahafantatra an'io
fa raha mamaky an'izany baiboly teniko zany tonga de hitandreo zany fa betsaka tsy mahay baiboly zany a de araka ny tenin'ny pasteur aza mivona am'le voasoratra aza mivona am'izay voasoratra fa misy koa zavatra tsy voasoratra lazainy baiboly jesosy mihitsy miteny amin'io mbola manan-javatra maro tiako ambara aminareo izy fa zany hoe raha voasoratra avokoa izy zany de tsy omby azy lay baiboly voasoratra ka ny ivelan'ny baiboly io de ny fiasan'ny fanahy masina ka ny fiasan'ny fanahy masina sy raha voafetra io tsy voafetra ny baiboly ary tsy voafehy ny genesis hatramin'ny apokalypsy tsy voafehy io satria ny apokalypsira zao efa nefara tapitra angeny apokalypsira la tapitra tamin'ny androny apôstôly tapitra izy de inona ndray koa zany le théorie ny apokalypsy nefa tsika zao mbola velona de inona zany nivelomantsika zao de inona koa zany baiboly ivelomantsika am'zao raha ny tena marina zao itsika teo afarany apokalypsia tokony hana baiboly hafa koa nefa tsisy baiboly hafa fa tsy ny baiboly taloha igny ihany no ny ambaharana igny ihany no vakina igny boky ny apôstôly regny ihany ny zava-bitan'ireo Paoly raha tonga fingona de raha mamitoro teny ny pasteur sy ny mapera de hitatsika ato amin'ny teny masonday lioka ary ny tenin'Andriamanitra de voalazany masonday Jona ny tenin'Andriamanitra ny zavatra efa nasaindry Jona sy ry lioka asa fa vitany zalahy foana notoriana am-piangonana any tsisy asa vitany maty afara koa zany nefa Andriamanitra manao hoe ny fanahy masina afaka mifindra amin'olo kafa satria i Jona ihany no Eli ihany ny Jona i Jona ihany koa ny Jesosy mifindrafindra ihany io iza ny kristiana tsy anaiky hoe Jona ihany no Eli tsisy kristiana afaka mandany zany raha mbola kristiana ka mahay baiboly izy raha mbola mpamaky baiboly tsy maintsy manaiky hoe i Jona ihany no Eli inona ny dikan'izany nga i Jona no Eli tsisy diry Jona Eli samby hafa io hafa i Jona hafa Eli nefa zava magaga kaiky Jona ihany no Eli inona nahatonga an'izay ny fanahy taon'ny Eli mipetraka aty amin'ny Jona koa nifindra koa izy tahaka an'izay koa Jesosy ihany ny Jehova ihany ny Jesosy ngamo Jesosy ny Jehova nga Jesosy namorona ny tany sy lanitra Jesosy zany tsy namorona ny tany sy lanitra Jesosy aza mbola zandrin'ny Marie mbola zandrin'ny Joseph mbola zandrin'ny ry Abrahama mbola zandrin'ny mbola te tafara kely indrindra ty ary mbola zandrin'ny goavy zandrin'ny manga efa nisy ny goavy efa nisy ny manga efa nila goavy ny olona sy ny mponina rehetra fa nisotro rano sy ny karazany efa nisy ny hôpitaly nisy ny gouvernoura ry Paoly apôstôly tamin'izany izy Saoly tamin'izy mbola Saoly mbola zoko be lavitra ry Saoly kanefa raha magaga de masaky milaza fa hoe Andriamanitra Jesosy ino agnatin'izany namorona ny tany sy lanitra ihany no Andriamanitra Jehova ihany no Andriamanitra fa tsy Jesosy nefa milaza ny tegnany fa Andriamanitra koa izy noho ny inona noho ny fanahin'Andriamanitra rainy mipetraka ao anatiny ohatr'izay koa zaho ko noho ny fanahin'ny Kristy mipetraka ato amiko no asakeko miteny hoe zaho no Mesia ary zaho no izy ho an'izay mino fa zay mino Saint Batista no vonjena ho Jesosy zay tsy mety mino no eloina ka io amin'ny voany ihany no afatara azy rahalahy ahoana zany le ten'Andriamanitra hoe mbola tsy azo zao tontolo zao de fa teo tsy nanana voalohan'andro aho ny tompo ary tsy manana fifaran'ny fiainana zany hoe efa teo foana izy taloha namoronana an'izao tontolo zao tsy mifanipaka an'izay zavatra nambaranao zay ve zay izay mihitsy nampiady anazy sy vehivavy Samaritanina zay nampifamaly an' Jesosy tamin'ny vehivavy Samaritanina tany Samaria rehefa natsaka rano teo le vehivavy de ozy izy meo rano ao izy amin'ny ranonao sotroko de le vehivavy tsy meko rano anao jiosy hita lavavolo Jesosy ka ny jiosy lavavolo tamin'izany ny randranabony lehilahy de Jesosy fa naona tsy menao rano tsy ame ranonao za fa tsisy fifandraisantsika mihitsy izy tsisy fifandraisan'ny jiosy sy ny Samaritanina de Jesosy omeo amin'ny ranonao afa ranao sotro rano avy agny sangeteteny tsony de le vehivavy taminy ny ranorazanay tena matsiro be raha nangadiny Abrahama razanay sy Jakoba razanay tsy hitovy amin'ny ranonao de hoy Jesosy mbola tsy ary akory Abrahama rainao de fa izy aho de fa ary aho de le vehivavy ianao voatanora kely ty ve tanao zay le izy zay inona nasakeny Jesosy ny teny mbo tsy ary Abrahama ray de inona koa nasakeny vehivavy ny teny ianao mbo tanora kely ty ve no ilaza ao ambonin'ny Abrahama ray ne Abrahama razambe ne fa maty tamin'ny fahafiry tamin'ny taona firy ny fatesany efa razambe ne nefa anao mbola tanora kely ty mbo firopolo tao ty de zao ny dikany kay tsy Jesosy le nangataky rano taminazy sy ny nofo be niny kay zany no fahary io fa le fanahy atao anatiny nefa aritry zay ohatr'izay koa zao tsaratsara nofo beko ty zao voateraka zao vo efapolo tao 40 ans fa ny fanahy atato anatiko mbo tsy ary Abrahama efa tety tsaratsara zay nahatonga an' Jesosy niteny hoe raha niteny ny mpianatra ny matsy an' Jesosy hoe ory mpampianatra tsara de namaly Jesosy tamin'ny andro zany hoe naona nahatonga tsara tsy zany tsara fa niraiko zay any an-danitra tanao zay le tsara ary zay tariny tsara any an-danitra ozy ny tsara fa tsy zaho
rehefa ody koa izy efa ho faty izy dia nilaza tamin'ny mpianatra vitsivitsy manao hoe ory mpianatra avy anabarako zavatra izaho ny anarako dia mpiandry tsara ka izany ty tsara ty anarany baban'i jesosy io rehevoaka malagasy androany aho magnambara aminareo anarany baban'i jesosy ho anarako zao rain'i jesosy io tsara io izaho rery any nahazo ny agnara double teto ambonin'ny tany amin'ny olombelo rehetra maneran'ny tany etya tany manera tontolo zaho rery any nahazo ny agnarany raisy anarany zanaka rehefa nanomeny agnara io ahy jesosy tany an-danitra dia hoy jesosy tamiko hoe agnara lova azoko tamin'ny raiky no omeko anao ty anarany raiky ozy Jehova tompo tsara ny agnarany jesosy mpiandry tsara omeko anao le agnara double fa ianao no nahazo azy dia anao no ampanaovy sinen'ny bokin'Andriamanitra dia zay ny akarako tany an-danitra eo nanao sinen'ny bokin'Andriamanitra napetraka Andriamanitra tao amin'ny seza fiandrianany nasaina tany an-traminy vitenina spesialy manokana mihitsy nomena an'le osotra goavana be faratapony zay mahatonga ahy nampitsanga olo maty 30 tety ambony tany raika amin'ny 30 tamin'ny herinandro iny zay bo nampitsanga raiky koa tamin'ny herinandro iny zay mahatonga ahy fahavalon'ny coronavirus fahavalon'ny variant zaho ny fahavalon'ny coronavirus efa firy zay n'olo voan'ny coronavirus nasitrano teto Madagasikara tsisy maty na raiky velona daholo ary ny mpianatro sy ny mpinoko tsy ekeko matin'ny coronavirus sy ny variant mody maina andafy agny raha tsaratsara avao no eto ambony tany zay mino ahy ho sambatra zay tsy mino dia velao tolon'ny coronavirus fa zay mino za manetanareo fa ty tsaratsara tonga ty jesosy ty na mino gn'olo na tsy mino gn'olo jesosy tonga ty zay ro apetrako zay ka raha misy teny mifanipaka ao amin'ny baiboly eo maro no teny mifanipaka mifandraisan'ny olona azy mampifanipaka azy fa ny olona zay micomprendre sy ny mpamaky baiboly tsara tena tsara tsy mifanipaka io fa mitohy ihany io fa ny olona tsy mahafantatry ny tena plasiny tsara jesosy kristy lay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ankehitriny nefa misy jesosy anakiroa zany raha fahalalako an'izay zavatra ambaranao zay iza zany ny tena hoaran'le olona lay jesosy tsara mpiandry tsara sa lay mesy tsaratsara ho an'ny olo nahalala an' jesosy kristy ary nahampiandry azy dia zay ny fantany zay nahampiandry azy ary zay nagnosorana azy tamin'ny agnaran'i jesosy kristy nagnosorana azy tamin'ny agnaran'i jesosy kristy nahampiandry azy igny ny fantany regny zany tsy azo sakanana regny zay agnaraka an'iregny tsy olany fa zay agnaraka an'ny mesy tsaratsara koa tsara olany zaho manetana zay agnaraka ahy fa zaho koa tsy mitao olona hoe mela amin'ny fiangonanareo jiaby nareo fa mino ahy manaraha fa zaho izy tsy manao an'izay aho fa arakaraky ny fanazavako ny teniko fandraisan-dahatriko no inon'olo anaky zay resy lahatra noho ny teniko dia afaka manaraka ahy zay tsy resy lahatra tsy magnino fa avelao ino an' jesosy zay tsy hitany masony izy tsara magnahy io fa samy managny raha inoany io satria ny mpianatry ny jesosy dia niteny tety ambony tany hoe hoy ny mpianatry ny kristy hoe zahay tsy mitory raha tsisy profy fa zay hitany masonay sy reny sofinay no ambaranay ka tam'izany reo dia niteny hoe jesosy n'Andriamanitra azy hoe hitany masony izy reny sofiny izy mitsapainy tanany izy kino nambarany ka rehefa lasa izy dia marina niteny hoe jesosy kristy tsy miova ho malisany io ary ho mandrakizay na jesosy anazy dia tsy miova igny nateraky maria izy tsisy olo nateraky maria koa manahaka an' jesosy izy ihany nateraky ny maria nitotory tamin'ny fanahy masina izy takibony vehivavy verdine agny lalany mbany jesosy anazy igny le tsy mampiova azy igny fa laha fiasan'Andriamanitra miovaova namana io araky ny teniny voalazany hébreo bokin'ny hébreo 1 jusqu'à 5 raha vakina tsara io bokin'ny hébreo mahagaga io satria iasa'Andriamanitra mivoava araky ny vanim-potoana araky ny tenin' Jehova hoe tagnatenimbotra sinay izy dia nilaza tamin'ny didi folo hoe aza mamon'olo zay ny didi folo nefa izy tonga ry ambany akanitany hoe vonoiny kananita vonoiny ajomita vonoiny nampamonoiny koa le olona tary izy niteny hoe aza mamon'olo tonga ry koa miteny hoe vonoiny olo dia hoy solo hoe za tsy amonony ihany na fa viavy tsara tarehibe ihany na tsy vonoiko rehefa tsy mamonany ino aho dia voakapoka nataon'i Jehova fa ny tenin'Andriamanitra izy ihany zany magnovagnova an'io fa Andriamanitra tsy azo didina tsy azo barazena tsy azo fehezina amin'ny teniny fa Andriamanitra manao zay tiany atao nama ka dia zay arahin'olo zay tiany ataona i jesosy zay tety ambony tany miasa tety ka lasa nody nakany an-danitra raha zay no arahiny raha zay no inoany tsy raha magnaly tsy raha olany fa ndriako koa ne tsy raha manohitra an'izany mino an' jesosy ah manaja azy ah satria izy nangalaka tety ambony tany ary jesosy natonga toy zao jamba aho taloha nahiratra ankehitriny raha indainy malaso ah dahalo aho taloha nefa novany jesosy ndray masompi lasa pastera lasa mpitonteny lasa olombaositra lasa jesosy vatany amin'ny teny zao ka dia zay no izy ka dia samy manao zay noa ny olo baba tsy maintsy nolalovantsika ihany aloha zay dingana nolalovanao zay a
sy ny hoe nafatarany olona zany apôstôly tsaratsara zany sy lay natongavanao zany am'izao mesy mpanjaka tsaratsara izao fa manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena manana didy sy andraikitra goavana lehibe ianareo indrindra moa fa eo amin'izay resaka lafiny fitezana ara-pinoan'izay manao akory sy manahoana ny fabetsahany reo karazana olona zany tena hoe miaraka manohana sy manaraka n'izany apôstôly tsaratsara zany amin'izao fotoana izao manahoana ihany koa ny fiarah-miasa amindreo fiangonana izay maniry ohatry ny anana moa raha amin'ny fomba filaza satria saky ny elakelatrano dia saika hitana amin'izay ka mba hahafahana tena hoe anafitra nyity fireneny ity fa tsy letika eo anatin'ny lavaka eny tompoko sotranao nametraka an'izay fantany izay la raha mikasika an'le hoe habetsahan'ny olona manaraka ahy am'izao fotoana zao fa maromaro ihany ka mataoko hoe misy sary zay any fa tsy haiko moa mba meo kely eo mba misy sary zay mba somara aseko kely mandaly kely fotsiny mba ho hitan'ny vahoaka zay mba nire misy mpanaraka an'ity tapaka mba mahita ihany betsabetsaka ihany ny olona manaraka ahy aloha am'izao vanimpotoana zao manaraka amin'ny tsara fa tsy manaraka amin'ny ratsy ya ka lafiny zay mbola hita am'le sary zay mbola jerena izy mbola aseko koa zay reto aby angamba le izy tonga de aseko direct zafady kely amin'ny telefony koa reo izy io zao zao io manangatagna io reo aby ny vahoaka efa manaraka ahy fa volona efa manangatagnana mihitsy ho amin'ny hanatrika an'izao toedra raha-pirenena eto misy eto a Madagasikara zao ary indrindra fa volona hanolo tena tanteraka de mbola misy akoatrandreo koa zany sasany mbola misy reo manana mpitandrina firy zany zao ny apôstôly tsaratsara ao anatiny zay hoe tena miandry ondry reo marobe tena marobetsaka ny mpitandrina ko ao anatin'ny valan'Andriamanitra miainy an'ireo ondroko reo presque zany Madagasikara ty efa misy mpitandrina avokoa fa zany hoe tsy de hoe mbola betsaka loatra moa fa tsy toatra ndregny fiangonana zokiny efa managna olo marobe fatranainy ndray fa zany hoe mbo voaingana vo nanao an'izao hoe asan'Andriamanitra zao e zaho zany farany kely indrindra amin'ny apôstôly hoy Paoly apôstôly nefa zaho koa navita lehibe indrindra hoy Paoly apôstôly tamin'ny apôstôly rehetra koa zay koa io zaho farany kely indrindra tamin'ny nanaovako ny asa nefa zaho navita teteny Madagasikara indrindra be de be manerany Madagasikara zaho navita azy niteteny Madagasikara tory filazantsara niteteny Madagasikara namonjy gn'olo nagnambaran'olona fa velona Kristy velona Jesosy niakatra any an-danitra noentiny tany an-danitra koa tsaratsara nandalo fahafatesana de niditra amin'ny tsaratsara izy tonga ty ambony tany izy ihany ty tonga ambony tany ty fanambara lehibe zay ka zay zany mikasika an'le olona vahoaka manaraka izy aby nambarako loatra amin'igny sary igny de mikasika an'le hoe ahoana ny fanompona ary sy ny toedra raha eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao fotoana zao ny fanompona aloha zany de tokony fitaovan'Andriamanitra lehibe ny asan'Andriamanitra hoentina hanavotana ny firenena nefa kosa de zao eto amin'ny tany sy ny firenena rahalahy koa de zao misy sakatsakana ny asan'Andriamanitra mba hoentina hanavotana ho an'ny firenena misy sakatsakana inona ny sakatsakana ny fanjakana eto amin'izao fotoana zao a de marobe ny sakatsakana ataon'ny fanjakana ny momba ny asa fanompona de somary malahelo ny fony mpanompon'Andriamanitra voasakana ny fiangonana am'izao fotoana zao voasakana ny fitoriana filazantsara am'izao fotoana zao voasakana ny apôstôly toroteny manerany tany ary volazan'ny baiboly hoe za maniraka anareo hoy Jesosy ka mandehanaka mitoriany filazantsara amin'ny olombelo rehetra manerany tany ka ataovy mpianatra ny ambara ho azy ozy ny marina sy ny hitsiny voasakana aby zany am'izao vanim-potoana zao kanefa ireny nefa ny tokony mba hoentina hanokatra sy hanokafana ny sain'olo ary hanokafana ny masom-panahin'olo ary ampahery ny finoan'olo satria hoy Jesosy hoe aoka ny finoanareo no avonjy anareo atsoya amin'ny andro mahory anareo fa aneo zava-mahagaga sary-patariny anareo de lasa tsy mahavonjy zao ny finoan'olona de ny lavaka zao ny mihanahana agny anosy ala agny miandrin'olona fa ataonary fa lasa tsy mahavonjy ny finoana zao tsy tatao ianao ny laza tamin'ny valo aprily 17 fa ianao lay mesy anavitra an'ity firenena malagasy ity tsy manana fahefana ve zany ianao na eo aza no fahefana misy eto ambonin'ny tany ahafahanao manavitra n'ity firenena malagasy ity raha tena ianao tokoa no mesy mana fahefana 100% ary mana fahefana 1000%.
fa zao ny fahefana tsy aparina amin'ny hazo ary tsy aparina amin'ny ondry na osy na omby fa tsy maintsy vatan'olona no anaparana an'ilay fahefana, anambarana an'ilay fahefana. Fa ny olona handray an'ilay fahefana zay nomeny rainaka avy any an-davitra ary tsy mihinoko ka ataoko ahoana ary moa hanaparako ny fahefanako. Inona kay nampanjaka ny Herôda sy Farao, tokony vahoaka nampanjaka azy, vahoaka no nanagna ny fahefana. Rehefa nanaiky ny vahoaka fa hoe anompo ny Farao am'izay asa nampanaovy ny Farao de nanafahefana tokoa i Farao. Raha fa niavy koa ry Mosesy ny rahin'i Jehova nandrava an'ilay fahefany vahoaka ny Farao, niala tamin'ny Farao ny vahoaka, tsy niala taminy koa ny fahefana. Ny vahoaka niny mahafahefana ny fahefana e. Ny vahoaka ny mahafahefana ka ny vahoaka tokony hanjakan'Andriamanitra tsaratsara, tsy mandray an tsaratsara, tsy mino an tsaratsara, tsy mino ahy. Raha mino ahy reo ny teniko sy ny fanambarako nagnaraka ny teniko atsaotran'izao ny nahazo Madagasikara. Raha nino ahy reo fa reo tsy nino ahy ka, tsy manatena ahy ka, every fotsiny zao. Ohatra miteny aho hoe ny coronavirus sarotra amin'olombelona ny rahalahy malala hilaza manao hoe ny zanako rehetra sy ny mpinoko rehetra garantiko tsy akeko maty ny coronavirus. Iza ny mahasaky manao an'izany? Andriamanitra ihany no mahasaky miteny an'izany. Ny vary zavatra aretoloza nandringana ny Inde, nandringana ny tany Chine, nandringana ny tany Asie, nandringana ny tany Roma. Firy olo maty ny coronavirus tany nefa agny no milaza fa manana fanafody goavana be, fanasitranana, ringana aby ny vahoaka ny vazaha. Regny tena farany mana taktika rehetrarehetra famonjena fanafody rehetra complet nefa ringana ohatra ny fatombalala ny fatombahoaka. Tsy afaka nampiasa le fahefanao mamesy anao ianao nanao hetsika na ampitaindavitra moa zany na distance atao anatiny zay rehetra zay satria ny tenin'Andriamanitra milaza fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao rehefa izy no miasa. Fa ahoana hoe tsy maintsy hitehitra amin'le vahoaka. Afaka mampiasa ny mamesy ahy za fa ho an'izay mino ahy, ho an'izay mandray ahy. Jereo tsara any ivelany namana rahalahy, any Roma, any Europa, any Asie, tany Israely, tany France, raha mahagaga nisy olo marary ny coronavirus niantso anakaty Madagasikara de niseho télé de nataoko ohatrao tamin'ny télé ny tanako. Iny ny tanako fa ny tagnan'i Jehova igny tsy foy fa mahonjy. Narety ino aretinao, anio de ho sitranao, tapaka ny herin'ny maizina, miozina, miala. Tonga de sitrana, tafatsangana ny olona voan'ny coronavirus. Manino Madagasikara no tsy ataonao hoe mametra tanana amin'ny Madagasikara ray manontolo tonga de tsy misy aretina na de kely tsony aza eto. Kay zao le izy. Hozy ny tompo hoe naseho taminy azy fa ny azy tsy mandray azy. Fa raha fatany na mesy ahy avitra Madagasikara. Fa raha inona mamesy ahy avitra Madagasikara. Zaho nefa efa miseho amin'ny télé magnambara ny vatana tamin'ny gazety, tamin'ny radio, tamin'ny atso, tamin'ny fahitalavitra rehetrarehetra. Hoy zalahy ity ny mesinareo malagasy fa tonga mbola tsy inony ihany zany. Inona zavatra inony? Aleony mino mesi vazaha, aleony mino mesi mpanao baolina, aleony miandrandra le mesi ho avy any amin'ny raolanitra. Toy zay efa mesi fa tonga tany ty efa manambara secret goavana be. Goavana secret ambarako zany efa ninina mihitsy aho nisoranom-bolamena tamasim-bahoaka maro. Oka wa ty zay ny fomba ny malagasy farany zay atahora saripady. En'Andriamanitra koa de miteny an'izay amin'ny baiboly hoe tsy misy mahazo menina amin'ny volamena eo amin'ny tempoly raha fa tsy Jehova rery any. Tsy mahazo manao an'izany na olombelona maty zay manao an'izany. Nataoko mihitsy raha zay mba afatara olombelona sotro volamena ranom-bolamena tanaty vera tamasim-bahoaka hoe maty ho aza aoka za ho faty za raha ohatra ka tsy zaho no izy. Fa raha zaho no izy tsy ho faty na volamena tia nisotroko zany tsy nafaty ahy le izy satria ino antony tena izy marina zaho. Efa nagnambara amindreo aho efa tonga ny mpamonjy anareo kanefa tsy raha ino zany. Ataoko akory ary izy ohatry koa ne Jesosy tonga tao ane Jesosy tamin'ny tany misy anazy betsaka ny jamba tao nefa jamba vitsivitsy ihany nanato anazy. Zay nanato anazy nametra antagna sitrana fa zay niavinafina nagnamafy ny fony nagnamafy ny atokony tsy nivavonjika nefa tonga tao Jesosy nefa milaza fa hoe izy naharo tany sy lanitra zanaky sy niasa tanany adidiny any tsy fiko isovery nareo na de iray hoy vavan'i Jesosy namoaka an'izany. Nareo se de tsy foiko isovery na de iray. Aiza ny vavan'i Jesosy nefa betsaka ihany ny very amin'ny elo. Ina ny atony taon'ny Israely betsaka ny very amin'ny elo. Jusque zao mbola betsaka very amin'ny elo. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio mandaingy ave zany Jesosy. Tsy mandaingy izy fa zay mino azy ihany no vonjeny. Voalazany hoe zay mino Saint Batista no ho vonjety fa zay tsy mety mino hoe lohiko
ka izy koa io ka rehefa tsy mino izy atao kory fa miandry ny lavaka be de be lavaka nangadiny président o fa miandry izy eo je tsy mino tsy mety tsy makafo fa zay ino zay mahalala hoe eto marany mesy mpamonjy io tonga io ko de mino fa reto zanako sy ny pinoko zao ivahoaka be natoro taminao igny vahoaka be ne regny mbola tsisy nakany amy lavaky ny arianosy alagny regny satria mbola tsy tonga aminy zay ka angatahako reo mba orovan'Andriamanitra tsaratsara mba sy ho tonga amy fa n'olombelona tsy maintsy maty na izy n'izy tsy maintsy maty jesosy koa za mbany maty fa zany hoe arety hafa angamba tsy haiko na fahafatesana accident na inona tsy haiko zay fa la mbola zavatra hoe ivavahako io angatahako tsy hafatiny zanako sy ny pinoko rehetra mahakasika ny raharam-pirenena efa nisy faneo-kevitra nataonao tamin'ny 13 janoary 2024 fa nitsanganao velona ny apôstôly Tatandraza ary asana mety misy hoe fiarah-miasa nareo amin'ny rahalahy io ary tamin'izay no nanambaranao fa irotsaka ho vodiana filoham-pirenena ny apôstôly Tatandraza tamin'izany fotoana zany mbola mitazona zay teninao zay ve izy fa tena ho tanteraka tokoa zay amin'izao hoe nitsangana velona zay ahoana koa ny ahafantarany ny olona fa tena hoe tena nitsangana ho velona tokoa le apôstôly ny teneninao izy io zany côte fake izy io ny compteko zany alain'zareo de ataondreo ambony eo ny sariko de zaho ndray milaza hoe afao migadra ny Tatandraza ohatrany hoe zaho zany no manetina vahoaka sy ny fanjakana ary magnendrahendra any Tatandrazana izy io de zavatra tena faran'izay halako mahatezitra anakahy izy io tezitra avao fa tsy taoko nataoko fa zany hoe tegna moa mazanak'Andriamanitra tegna de miaritra marary foana fa la momba ny Tatandrazana tsisy fifandraisany amy Tatandraza mihitsy na kelikely ary na inona zavatra ataony Tatandrazana tsisy dirako ndra kelikely zany ary za tsy mahay Tatandrazana ilatsaka filoham-pirenena zany ary za tsy miresaka mikasiky momba ny Tatandrazana voalohany indrindra tsy mampisy fifandraisany anay Tatandrazana foko hafa za foko hafa tsy misy itovizanay mihitsiny Tatandraza Atandroy avy any Toliara avy any Bekily za bara avy any Morondava Menabe fa ro maraka an'izay Tatandrazana mbola tanora kely atsasaky ny taoko ngamba ny taonany izaho efa olon-dehibe fa tsy mitovy amy Tatandrazana zay tsy itovizanay Tatandrazana tsy nitsanga tamy maty tsy hitako zany fa izaho ro nitsanga tamy maty fa zay raha jiaby nataoko ny sandohany Tatandrazana taony satria anatony de zao rehefa nitoro-teny tagna Toliara nalainy député JB vice président n'Assemblée nationale tao amin'ny député tao JB zay de chef Grégoire sy ny madame nangalakahy taty miaraka amin'ny Zilo Toliara zaza club nalaina tatika no tagna Toliara namonjy ny voaka ny Toliara rehefa voavonjy aby ny voaka ny Toliara amy zavatra nanahirandreo sy ny problème reo tamin'izany fotoana zany namory voaka be aho teo amin'ny banja teo amin'ny Kilsoflira sy ny teo amin'ny Ave Maria ary tary amoron-dranomasina tonga teo aby ny Mara sy ny Kelemena sy ny Jamba ny Mona sy ny rehetrarehetra betsabetsaky any nahazo famonjena tamin'izany lina tamin'io le tao Tatandraza de namonjy ay lafa alina ny andro teo izy nagnatriky an'io teo Toliara misy any Tatandraza ozy izy anaraky anao mba ataovy mpianatra ao itory filazany tsara mba mety ve tsaratsara tsy maninona ao la itory anao miaraka amiko de netiko miaraka amiko izy ta mpianatriko izy tamin'izany fotoana zany izy amy vadiny aby de nisy pasteur anankiray flambe de miteny tamiko ozy patena sable de hoe aza hoentinao fa goavana be io lelahy hafa be ny fiasany io amina eto loza be ny fiasany io maninona ao manakaditra ozy ka zay manakaditra zay manko tsy de nareo aty amy plateau zay rehefa tonga amiko zao délivreko de hiala amizany fanaraty zany izy de niaraka amiko foana ka lefa niaraky zay tsy mety miala amy fomba ratsy fanaony zay izy de mbola nanao ny fomba niany nanao niany de tezitra aho de ndroako izy voaroka tamin'ny délégation niaraka amiko de nangata tamiko ny vadiny azafady tsaratsara raha mba mety zaho resinareo la voaroka Tatandraza amy fomba fataony amy ratsy fanaony zaho reso ary ny vadiny magnara fara zay agnarany vadiny fara vehivavy fotsifotsy kely zay ozy ny vadiny zavatra efa fataony ozy io ny vadiny relilahiny koa de ny vadiny io na niriany io raha fa fataony fa zay izy io ka raha fa tsy mety izy alao andeha hiala any fa zaho reso miaraka anareo niaraka amiko ny vadiny toroteny filazantsara mitety Madagasikara hatragna nosy be aby zay tamizay hatragna ambilo be hatragna ambanja mitety Madagasikara raha fela ela moa niala koa ny vadiny fa nanambady olo hafa de bevokany de teraka miala izy fa raha mikasikasika Tatandrazana io côte fake io tena tezitra be ao amin'izy io fa tsy hitako nataoko zany ohatran'izao mikasika an'le hoe iresaky momba an'le hoe irotsaka filoham-pirenena i Tatandrazana
za tsy nanetana tatandraza irotsaka filoham-pirenena za tsy lazatany vahoaka hoe mimana ry vahoaka fa irotsaka filoham-pirenena imarika apôstôly tatandraza za tsy mahalala maha apôstôly azy za tsy mahay maolombaositra azy fa ny raha ntamiko nahafantarako hoe igny zao marika tatandrazana zao fa raha momba an'izay filatsahana zay tsy miditra am'izany ato anazy zay andriamato mpanjaka tsaratsara anavitra ny firenena hitondra firenena vienao atsoatsy hitondra aho atsoatsy takitaky ny ahoana zany zay endrika eo anavotana n'ity firenena ity ary tena mbola hoavitra ve le firenena malagasy sa tena mbola ilentika raha zozavonisy andriamanitra raiky miteny ahy tany an-danitra hoe ianao de hitondra firenena mimany ianao fa ho ataoko fitaovana hitondra ny firenena malagasy fa tsy avitry malagasy io zy na iza mitondra an'io raha tsy ianao no mitondra an'io zay ny teny tamiko ka zay anao sakiko ny direct amiteny eto hoe hitondra firenena izaho fa ny raiko no miteny ka ny fombafomba sy ny fanao ny hitondrako azy efa couplé agnamiko ato aby ny programme sy ny procédure momba an'io fa couplé fa namendrainaka avy any an-danitra fa couplé rehetra fa raha vino fa tonga ny fotoana tafapetraky eo miadana Madagasikara ary lasa iverina saidena Madagasikara aoriny zao fitondrany zao ve ny ahatonga anao filoham-pirenena zaho zany tsy niteneniny raiko hoe aorinany fitondrany any rajoelina de zaho lasa filoham-pirenena aha tsy nambarany tamiko koa zay fa anakay zany ze lazain'andriamanitra amiko any no ambarako za tsy milaza zavatra tsy nambarany tompoko amiko fa izaho kosa tsy mety hitondra firenena fa haiko ny mitondra an'io satria za olo manam-pahendrena sady olo matotra sady olo mahitsy tout droit za tsy mba mivilivily tahaka ny hoe hanao afiarafera na politika na fikafika na hitambazam-bola na hitambaza-malety zaho na da ome vola 5 conteneur a milliard de milliard gros bien na euro gros de euro sagnatria za tsy mavidy volany marina amiko satria za olo andriamanitra fa tsy mba olombelona ka andriamanitra tsy mba mandenga ary andriamanitra tsy mba manenina amy zava-bitany ka ny tenin'andriamanitra tsy miverina aminy raha tsy miverina raha tsy efa nahavita zay nagnirahany azy ka zaho le tenin'andriamanitra tonga anofa ty ambony tany hanavitra ny firenena malagasy ka ho sambatra io atoato ary mbola ho avitry Madagasikara raha mitodiky mahalala ny teandriamanitra fa tonga anofo ty malagasy de tsy mety tsy avitra io fa raha tsy mitodika tsy mahalala ny teandriamanitra tonga anofo ty malagasy tsy avitra tsony io mandrakzay zay ny tenin'andriamanitra tamiko tany an-danitra tsisy fiavotany tsony Madagasikara fa maika miletika azy io ka tsy afaka manao zay herinao zay ve zany ianao ao anatin'zao vanim-potoana manahirana firenena zao mba ahafana miteny ataoko ahoana ny fomba hijery loza anjony fireneko sy ny fandrianana ny afako tena hitazapotsiny ve zany le mesy fa tsy tena andray ny andraikitra hoe ity ny tanako sy ny sandroko tena navotako anreto fa mijaly loatra le vahoaka araka ny teniko taminao teo volazako teo zaho vonina amin'ny heriko sy ny tanako sy ny sandroko sy ny fanahiko vonina zaho anavitry ny vahoaka malagasiko sy ny firenenako de araky nambarako teo fa misy fa le raha le olo anangedy zao hoe ifanteniko teo misy tenin'andriamanitra anao da mahagaga anao ozy ny teny hoe naseho taminy azy fa ny azy tsy mandray azy ka ataoko akory zany raha navitra ny tany zany aho eny ary ny tany ary no ataoko saedena de ny vahoaka halefako any amy lavaka de mety ve zay izakay ny vahoaka izakay ny tokony havota tsy ny olona ve tokony havota homena tolotsaina tsara homena fevera normal homena hevitra ara-dalàna homena sakafo homena fahendrena alefa ny fianarana ny ankizy sy ny karazany avoaka tsara amin'ny fomba ofisialy maha olombelo maha malagasy ny sotoavina maha malagasy ampiasaina aby zany angeny fanavotana ka le olona havotana ary tsy mbola mitodiky tsy mbola mahafantatra an'le mesy fisian'le mesy atreto eo aneny mahatonga anakaotrany miravoravitanany fa reto vahoaka efa mahalala anakaretany ka efa avitra aby ngaba le ataoko hoe io vahoaka natoroko aminao amy sary igny raha hoe mba nomeny président any rajoelina vetivety ny lalana hoe sokafokeny ny lalana ampiakaro ty aby moa re vahoakako regny haneteny azy hoe reo ny vahoaka efa mino ary efa sambatra efa mahasaky mitendra hoe sambatra izahay fa nitan'le mesie tomponay miteny zany aby io vahoaka maro ka ny sasany mbola jamba atreto ka ataoko akory refa misaotra anareo mpanao gazety anao zany mba manadihady sy maka feo anakay so de mba misy lavasofiny mba misokatra avao aminy le problème angeny lavasofiny zany tapenany zalahy hatra amin'ny masony tapenany mihitsiny raha misy teny momba ny tsaratsara hatra ny vava voatapy aby zao raha mba misy teny mikasiky mba ny tsaratsara lazaina malakilaky eto amy tany sy ny firenena de lazainy sasany fa hoe mpaminany sandroky igny ray zay
zay ndray le mpaminany sandoka tonga de le maty 24 le mpaminany sandoka no mibana agnatin'ny lohan'olo tsy mba mieritreritra hoe mpamonjy maro zany lehilahy zany matoa masahy mijoro zao nefa masaky mijoro efa magnambara efa manangatanakavana famarinana zany lehilahy manangatanakavana eto amin'ny tany Srilandra zao lehilahy vonona zao lehilahy vonona ijoro zao fa ny malagasy mbola tsy mahalala tsara ka ataoko akory ary hamonjy andreo nefa ny tany zany hovonjeko haverinako tany lonaka ary ny tany hangatako hoe oranandro amin'ny tompo ary raiko aho tahaka ny eli koa nangataka mainandro tsy nisy agnatin'ny 3 taosy tapany de zaho koa hangataka oranandro 3 taosy tapany de hiverina tany lonaka Madagasikara nefa ny vahoaka aminy tsy hovovonjy tsy hovonjena fa ny tany hovonjena dina ny dikan'izany ny vahoaka no vonjena ny olona no ampamonjena Andriamanitra ay fa tsy ny tany ka rehefa milamina ny sain'olona milamina ny tany milamina ny sain'olona milamina ny tany ka olona tsy milamina olona mijaly ka toka ahoana ary ka ireo fijaliandreo la hoentindro magnaty amiko do hoy Jesosy hoe ho anareo zay miasa fantatra sy mavesatretana makanisa ty amiko fa zaho hanomenareo ny fitsaharana do zaho milaza matsara rahalahy fa sanatria ny vavanatrinela tsy hoe zaho tanonga mpanjakana na mieritreri-dratsy ny fanjakana amin'ny fitondrana sanatria za tsy mba raty saina za olo madio saina fa raha izaho no napetraka Andriamanitra tamin'ny plasy-ndreo mpitondra reo tamin'ny daty nitondrandreo tsy nekeko niditreto zao coronavirus zao tsy nekeko niditreto tsy tafiditreto satria noho ny herin'Andriamanitra ananako tsy tafiditreto zany tenena hoe voafetra ve zany ny herinao tsy ahafahanao manatanteraka an'izay ho an'ireo mpitondry reo raha ohatra tena miesianao a satria araka le nambarako te tsy miova ny herinao maly tsy anio ary mandrak'izay io ny tenin'Andriamanitra io am'izay sehatra zay mahay mana foana ny misy izy ary mahay mampisy ny tsy misy ahoana ny tsy ahafahanao raha hoe tena zay ny tena marina hoe tsy ahafahanao mametraka n'lay fanavotana an'le Madagasikara satria ny zanak'Israely telopolo sy efajato taona voagetsa tao anatin'ny ray mpimaso nefa rehefa miasa ilay herin'Andriamanitra miva zany ahoana ny tsy ahafahana mamahany zany rehetrarehetra zany raha ohatra hoe tena zay no zava-misy tsy voafetra ny heriko ka ary voninano azy eo zao ary hampiasa azy eo zao efajato taona vonampiasa Jehova tamin'ny zanak'Israely raha apetraka efajato tao koa de ahoana izy no andidy am'zany tsisy andidy am'zany fa zany hoe zao mbola voaingana ny natongavako voaingana natongavako ty ambony tany voaingana vo zao vo miasa tamin'ny 2010 avy nidina ambony tany ty Jesosy niteny ty tamin'ny 2010 ka tsy maintsy mbola mijery toetra ny olombelo rehetra izy mbola mizaha toetra izy ka malagasy mbola betsaka ny mirona amin'ny fanompoasampy malagasy mbola mibetsaka mirona amin'ny rasisme le rasisme tena problème eto am'izao fotoana zao le foko ady foko zay tsy mila foko anina zay tsy mila côté zay tsy mila an'izao tafidra agna-piangonana izy io ny fiangonana koa de miteny zay tsy mila sekta misy tanao zany izany zavatra zany mbola tsy ekeny Jesosy zany tsy ekeny zany ny fiangonana tsisy avakavaka zany nefa ny fampianaran'i Jesosy hoe tiaviny namanao tahaka ny tenanao didy vaovao ny miako mba hifankatiavanareo nefa mifankahala ny fiangonana raha misy olona milaza ny tenany efa amin'ny Kristy nefa makahala ny raha lany izy mbola mandeha maizina regny hoy Jesosy ka mbola mandeha maizina ka hatram'izao ohatran'izay koa ny politika misy avakavaka misy ketrano antrano misy ketrano antrano ny politika am'izao fotoana zao ka hataoko ahoana ary fa la raha hoe voafetra ozy anao tsy voafetra ny hery fa ampiasa azy aho zao efa manomboka azy aho zao i 2010 io jusqu'à 2021 zao zarao roa 5 taona zay mizara roa zay 5 taona lasa 5 taona zao voa hanombotsika zao voaingana nge zany ndraiky mbola tsy apropolo taona akory nesako nefa efajato taona zanak'Israely navelany Jehova ijalijaly tao amin'ny farao tao hafatarany tsara hoe iantso an'Andriamanitra n'izy lafa voa mba hafatarany soa zay natonga ny regny navelany ka raha fa niavy nandro raiky navotany tao fa tsy hoe liova fo daholy nge le olona tao fa tao anatin'ny ray mpimaso miva daholy apôstôly le izy de ohatr'izay koa le Madagasikara hoe miandry an'le hoe fitodiana sy makany aminao ve zany le olona zay vo isy fanavotana eto an'le Madagasikara tsy maintsy mitodika am'tsaratsara vavitra Madagasikara satria hitanao tsara intelo va inefatra va indimy i Mosesy nesista nangataka ny vahoaka an'Israely ary niady tamin'ny farao zay voavaha fa tsy ndraiky mandeha mbo tsy nahazo kanefa efa nilatsahany loza firy i farao zay vonavototsy ny tamin'ny tagnany ny vahoaka an'Israely ka zaho vo zao avo manomboky miteny amin'ny président de la république atsika vo miteny hoe mangataka aminao président avy-tsoro am'izay ny vahoaka malagasy fa mijaly malagasy ane mitrongo vohoma la ny marary tsabonareo le ny marary amin'ny hôpitaly fa ny maty tsy maintsy fomban'olo misy maty
ka niny boka niny kidony niny kiatra tsy maintsy mihina ihany gnaomby misy olo managnomby zao la maty ny tompon'omby moa ve ajanonao ambala ve nomby tsy maintsy avoaka ny omby na de ny tompon'omby maty na ny zanaky ny tompon'omby maty tsy maintsy avoaka ny omby hinakata hinahitra ohatra zay koa nivoaka malagasy na firy maty ny corona na firy maty ny mitsabo ihany ny marary ihany ny maty ihany fa ny famehezana azo natao mafy ny famehezana aretina fehezana ny sisy tany sy ny karazany fa kosa nivoaka malagasy ato amin'ny toerana ato amin'ny faritry ato amin'ny tany ato amin'ny firenenantsika mba avelao avitsoro ihinakany fa maty ny vahoaka tsy mihinakany satria tsy aleon'ny olo ange maty androany maty amaray toy zay maty androany maty androany mahery zao vao manomboky mangataky an'izany amin'ny président vo zao ndreky vomitanako roa nangatahako tamin'ny 11 mai vomitanako roa nangatahako la mbo tsy nahazo tamin'igny aho de ho avy koa aho am'le 11 juillet tagna raiky koa no angatahako raha mbo tsy neny amin'igny koa de tsy haiko fa nefa za tsy janona am'izany fa tsy maintsy toy foana ifangatahako aminazy io mbola fangataho izaho afarafarao tsy raha fangataho tsony fa fandidia amizay handidy amizay zaho afarafarao ka zay ny tegno zao mbola fangataha atreto ampitiavana lehibe ary ampanatretena ary ampanajana no angatahako an'io amy ray aman-dreny be président zay lehibe faratapony eto a Madagasikara ray aman-dreniny maro tsy mitsadra ny herin'Andriamanitra manosika anakahy hanavitra mivoaka malagasy zay le izy zay efa mamaraparana ny fiarahansika manahoana ny fiarahanao miasa amindreo mpaminany misy eto amintsika ireo misy moa efa lazainao fa ajanony io faminaniny io ny politika anao io fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsy azo atao ve miara-miasa an'ireo mpaminanindreo sa ahoana ny fahitanao reny olona maneho hevitra reny efa nisy ihany keo teto mpaminany efa ny ivelany laza fa voavitry ty Madagasikara ty kanefa mbola zao ny zava-misy eto amintsika hatramin'izao ny mpaminany de samy manana ny faminaniany io sasany aza misy maminany hoe ho filoham-pirenena amy 2013 filoham-pirenena amy 2014 koa ona malefa tsy didina fa anazy koa le igny tsy azo fehezina izy amin'anazy filoha koa ny sasany amy daty toy zao hoe sasany hitondrany zao hoe tsy maninona fa avy aleo samby aminany aby zay aminany za aloha za tsy de mandara andreo mpaminany aza maminany tsony tsy manao an'izay aho fa samy manao anazy io samy manana anazy io misy mpaminany avy amin'Andriamanitra misy mpaminany avy amin'ny eritreritry ny ihany anazy zay ka hoy ianao hoe tsy afaky miara-miasa amireo ve anao afaky miara-miasa amireo aho koa raha ohatra ka misy mpaminany mba afaky mandray ahy iary asa amiko afaky miara-miasa aho fa ny olana de zao raha ny mpaminany tsy mba mety iara-miasa amy mpaminany namany io zay foana ny zava-misy ena de tamin'ny andro taloha za mifanohitra foana gn'asan'ny mpaminany reo teto zao say ampaminany ny teny hoe tsy ho avy eny am'rao ny lanitra ilay Messi fa ho atera behivavy any antranon'omby vehivavy virgine no hiteraka ny Messi dozy mpaminany sasany mandainga anao saya fa ho avy eny am'rao ny lanitra le Messi nandeha ny andro nandeha ny taona nandeha ny volana de gnanizany nahavoa zany gnany mpaminany be de be ve nahavoa sa gnany mpaminany saya rerany nahavoa safa zany izy ihany mpaminany tena ny marina tamin'ny fotoana io koa volazany Jeremia 4:9 am'izany andro zany do verevitra ny mpaminany ho kepoka ny mpisorona ho gaga ny lehibe ka ny faminanina samy manana anazy io sasany maminany hoe atoato zerevitara zao ny pasteur rehetra talohany 2020 de niteny aby hoe anty rehefa ho avy ny 2020 aminany aminareo aho tonga ny 2020 na aminany aby ny pasteur ty 2020 ty de taona feno 20/20 itondra fitahina ohatsika avoaka malagasy ndrindra fa ny fiangonana re afaky malala raha lasanina baba tsisy pasteur tsy niteny an'izany ny pasteur rehetra manerany tany nilaza hoe 2020 itondra fitahina itondra faombiazana zaho rery any ny mpaminany ny teny teto a Madagasikara hoe Tapahiko ny tanako raha hitondra fitahina ho atsika malagasy ny 2020 fa loza no hitatsika amy 2020 fa misy zavatra goavana ho avy eto tany manerany tany firenena efatra lehibe isy aretina mahagaga ary tafidry agnatin'io Madagasikara teniko zay tonga 2020 tsisy fitahina tonga 2021 ina no hita lavaka mianahana no hita zao ao ny lavaka miandrany malagasy zao ao anosiala ao ny lavaka miandrany malagasy io zany ny fitahira tenen'ny pasteur mpaminany aby reo milaza mpaminany a Madagasikara eto reto ka ve aminany miaraka amin'olo maminany lavaka io iaho tsy miaraka aminany olo maminany lavaka io ka
tsy miaraka amin'io fonakany fa aminan'io de hoe tsy maintsy hoavitra Madagasikara ary zaho tsaratsara tsy maintsy hitondra ny firenena. Tapahiko ny tanako lasa tonga eo zaho teniko amin'ny malagasy zany, tapahiko ny tanako ty raha tsy hitondra n'io firenena Madagasikara ty lasa tonga eo tapahiko ny tanako kely sisa tsy miteny hoe olona ny radio tsy miteny zany aho fa tsy maintsy ho avy eo aho na iza faly na iza tsy faly Andriamanitra miteny zao fa ty zaho. Kapok'Andriamanitra ve zany ty aretina mandringana maneran-tany ty sa tena ny foroninao raha hoe ianao lay mesina le mpamorona? Mbola tsy kapok'Andriamanitra io ary tsy ny foroniko lay mesia io aretiny io fa ny foronim-bazaha io aretiny foroniny vazaha matoa hainy gn'agnarany izy namorona azy ay koa arety boka aminay an-danitra any ko hainy vazaha ty nga misy diramena sofina mahay hoe areto boka an-danitra ko hoe coronavirus ny agnarany igny lasa raha nagnambara amindreo zahay zay nga magnambara vazaha ty ambony tany aty ny programme-ny an-danitra ao hafa hay tsy mahay zany hoe coronavirus ny agnarany tsy hainay zany variant ny arety boka amin'Andriamanitra tsy fantatr'olombelona zany. Fa tena farany apetrako zay tsy manara-dia anareo ve zany de ho very daholy ireo fiangonana rehetra misy eto Madagasikara na manera-tany mihitsy? Zaho ndray aloha zany tsy de miteny an'izay fa zay tsy mino any tsaratsara mety ho sahirakirana ihany aloha fa hoe ho very daholo a tsy miditra ny fahaverezana ary tsy tia olona ho very aho tsy maniry olona ho very any amin'ny elo aho fa zay fotsiny gn'anakay hoe zay tsy mino io anara hoe tsaratsara io ho tompo sy ho mpamonjy ary ho Andriamanitra tena ho sahirana satria io ny agnara nomeny ray an'le ositra goavana be ary agnara mpamonjy ary anara farana tapony farany masina avondrindra zay nanao sinia le bokin'Andriamanitra tany an-danitra nitondra ny agnarambavao avy any an-danitra agnara mpamonjy io fa zay tsy mino an'io tenin'ny tompo hoe lohina tsy haiko. Anoratra boky ve zany apôstôly tsaratsara mpanjaka tsaratsara ho toy amin'ny baiboly satria tapitra treo amin'ny bokin'ny apokalipsy ny baiboly? Ny fanoratana boky aloha zany atreto de mbola anatin'ny programme fa efa manombotomboka satria mbola mila namana tsara araka ny tenin Jesosy hoe andao itsika ry Paoly andao anaraka ry Petera andao anaraka ry Jonda fa misy programme halamitsika harindratsika tanao zay tsy Jesosy nanolotra ny baiboly io fa ry Paoly nampanoratiny an'io ry Matio nampanoratiny an'io ka zaho koa zany mbola miandry andry Matio zaho miandry andry Paoly fa le fa eo aby ry Matio fa vory aby reo zay zaho vao manoratra boky fa le zaho Jesosy mbola tsy manoratra fa misy tenin'ny Paoly apôstôly zay fotsiny ro meko gn'olo hoe zaho ny baiboly velona zaho ny epistily velona ity ny baiboly velona tonga ty ka ny teniko sy ny voalazako sy ny fombafombako sy ny fanaoko no ianarana de fa milamina ho azy io ka mbola ho avy ny fotoana hanoratana baiboly tompoko kely sisa. Tapitra ny fandarantsika teny farany ho an'ny mpijery ny TV Presse Madagasikara le matompo mpanjaka tsara. Ny teny farany afatra farany ho an'ny mpijery ny TV Presse Madagasikara de zao izy tia ry avako malala misy zavatra angeza be tonga eto Madagasikara mpamonjy io anarana izy io fa hoy ny tompo hoe sambara zay mino ny anarana zay mino ahy de mino zay nagniraky ahy ho Jesosy tahaka an'izay koa zay mino ahy de mino an Jesosy zay nagniraky ahy fa amin'izay lehibe efa tonga eto Madagasikara ka mba miazakazaha haingana fa zay manatsaina sy manam-pahendrena mba handiniga sy handalina an'izao fahatongavany tsaratsara zao fa misy atony bevata be ty manarakarak'izay mba hafatra gn'anaty aminao président mbola resaky aminao aho amin'ny télé direct koa amin'ny télé zay andehanako any amin'ny manaraka amin'ny le 11 juin fa androany aho mba agnafatra aminao aho ray aman-dreny be président mba mety aminao ve no mifampiresaka atsika ifandinika atsika fa misy programme tokony alamina momba an'io lavaka zay nangadinao homeko anao ny tolotsaina satria zaho olobe eto tany aho ary olobe koa avy tany an-danitra fantatrao tsara fa zavidoza ary fady atsika malagasy ny mangady lavaka alohan'olo mbola velo ka misy fomba ho atao fombafomba maha malagasy ny fanadiny kristianina mahalala an'izay koa kristianina malagasy mahafantatry tsara hoe misy zavatra tsy mety momba an'io ka ambarako anao zay raha zay raha afaka mandray anao de magniraha nirakinao tonga ty amiko fa numéro telefony apetrako eto no omeko anao fa zaho tsy te hiady aminao président
asy te famaly te resadresaka te fandamina te fandinika afantaranao tsara hoe misy olobe tonga eto tany zay ny rahan'Andriamanitra avy any an-danitra makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy zay ny afatra farany numéro telefony omeko ihany sao de mba misy ihany olona mba lina kely izaho na tsy lina be aza afaky mifampiantso mifampiresadresaka mifandinidinika mifanome hevitra mifanome tolotsaina 034 89 867 64 averina mandeha 034 89 867 64 zay a no numéro finday ifandraisatsika fa misy zava-dehibe no etiko avy any an-danitra zaho lay mpamonjy ary mpamonjy mandrakizay amen. Makasitraka Andriamato mpanjaka tsaratsara nanaiky ho asain'ny fandaran'ny tsikafona zay sambany moa ianao no ny vahiny teto amin'izao fandarana izao inona fa mbola isy ny lananao eo amin'ny toedrara misy eto amin'ny firenena sy ny vahoaka maneran-tany mihitsy eo amin'izay toerana sy ny andraikitra iandreketanao zay makasitraka tompoko mandram-piona dia izay ihany koa zao no ametrahako mandra-pitafa sy mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray ampatsahivina moa sika rehetra fa hitatsika ny anatin'ny YouTube TV Presse Madagasikara sy ny site web tvpresse.mg ary ny Facebook toy ny mahazatra moa TV Presse Mada izao fandarana izao mandra-piresaka mandra-pitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.